Feno fifaliana ny fofa dia notain'Andriamanitra indray sika rehetra afaka miaona miaraka noho ny didinika izay iarahantsika eto mitondra lohateny hoe RAVA BABYLONA MIALÀ ary OLOKO. Mbola manana tombotsoatra antsika miaraka amin'ny pasteur Andriamparatina Fanera, miaraka amin'ireo namana teknisiana ihany koa izay mifanaretsaka, mifanome tanana, mampifandray antsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Andeha ifampiaraba tonga soa atao anatin'ny fandarana. Faly mandray anao pasteur. Miarabanao ihany koa tonga soa namanatinao ary faly tafaraka aminao mandrakariva amin'ny alalan'ny fandiniana zao loha hevitra izao manona ny fiadanana tompo ho amintsika rehetra. Eny ary tsara raha anaovana jeritodika kely ny fizarana farany izay ny rahantsika teto izay nametrana tamin'ny toerany ny atao hoe fitsarana. Miainga atao amin'ny apokalipsy 4:17 manao hoe tonga ny andro fitsarana dia no amafisiny ilay toko sy andininy eo amin'ny petera voalohany toko 4 andininy 7:10 hoe manomboka eo amin'ny ankonan'Andriamanitra, ary nampifandraisina tamin'ilay ary amin'ny Daniela toko 7 manao hoe nipetraka ny mpitsara dia novelarina ny boky. Velona ao anatin'ny andro fitsarana isika ary antsoina ho vonona amin'izany ny ankohonan'Andriamanitra ozy izy ny fanambarany ny petera voalohany toko 4 andininy 7:10. Dia nazavain'ny pasteur teto hoe ny hoe ankohonan'Andriamanitra kay dia ireo izay mino an Jesosy Kristy. Ary dia zay no namaranantsika ny feonana farany toy indray ny dindinintsika pasteur aiza ho aiza amin'ny faravan'ny Babilôna indray ary ny fizarana iarahantsika androany. Enas somary amafiso kely izay famitinana izay namanadinao le hoe le ankonan'Andriamanitra dia ireo izay mino an Jesosy. Satsay izay voalaza ny Jaona toko 7:12 hoe efa toy izao no tiavan'Andriamanitra ny tsy hoe tany tonga dia navaly izy hoe nareo izay mino aho fotsiny. Izao tontolo izao ny olona rehetra tian'Andriamanitra dao. dia tian'Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra Jesosy. Zay zadino anisan'izany le Nebokadnezara sisy tafiditra anatin'izany zay le hoe nomena tombotsoa ahafantatra sy alalan'ny fahamarinana. Ny olona rehetra matsindriko tsara, ny olona rehetra dia nomena an Jesosy Kristy. Fa rehefa nomena ho an'izao tontolo izao Jesosy dia misy ny nino dia misy ny tsy nino. Tahaka Nebokadnezara nampahafantarina azy ny fahamarinana fa tsy nekeny, tsy ninony satsay. Dia ohatran'izay ihany koa zavatra misy ankehitriny. Dia eo le hoe ireo izay mino ozy izy ny Jaona toko 7:7, ireo izay mino dia tsy hoeloina, fa ireo izay tsy mino kosa dia efa voaheloka. Dia eo zany le hoe le ankonan'Andriamanitra dia ireo izay mino an Jesosy Kristy dia tsarain'Andriamanitra izy. Satria ireo izay tsy mino dia ozy izy ny Baiboly efa voaheloka izy. Ireo izay tsy mino efa voaheloka. Satsay. Fa ireo izay mino no tsaraina mandalo fitsarana ankehitriny dia ireo le atao hoe ankonan'Andriamanitra. Tena misy hafatra lehibe izy io namanadinao. Io zany tsara azontsika mihitsy. Fa io zany araka ny teniko teto moa zany hoe tsisy resaka fiangonana zareo fiangonana ary ananarive manahoana tsia mazava be le apokalipsy 4:10 mazava tsara hoe matahoran'Andriamanitra ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany. Ny olona rehetra dia antsoina iankohaka eo anoloan'ny Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany. Zay. Ka ianao zany rehefa milaza fa mino an Jesosy tafiditra anatin'le ankonan'Andriamanitra ianao dia tsaraina ianao, manomboka aminao ny fitsarana. Satsay. Dia mahafinaritra izy iny ary misy hafatra lehibe izay tokony hamperitretratsika amin'izao andro iainantsika ankehitriny izao. Ao anatin'izay izy toe-javatra izay zany tsika ankehitriny mandra-pahatonga an'ilay vato
tsy ny endahan-tanana zay hanapotika sy andrava raha ny tena marina efa mitondra ny valy pitsara satsy zay zany izy le va tsy ny endahan-tanana ne zany efa didy pitsarany efa fanapotehana fandevonana famonona le biby fandevonana zay vadidy pitsarana ny dikany zay le izy zay mahatonga le hoe mialohan'ny atongavan'le vato dia mandalo fitsarana izao tontolo zao tena afatra lehibe zany zay hitanao tsara zany zao fa tena mifandray ny faminan'ny Daniela toko 2 sy ny toko 7 mifandray amin'le apokalipsy toko 4:10 sy ny apokalipsy toko 4:20 zay tiniantsika hoe mialà rioloko ao Babylone satria rava Babylone. Ndao antsika hijery an'io an'izay loha eteny zay namana dinao amin'ity fizarana fahenina ty de le hoe rava Babylone rava Babylone de mazava zany zao tompoko sady mamintiny tsika io hoe le Babylone resana eto kay zany tsy le Babylone ara-panjakana intsony fa Babylone ara-paminaniana sy Babylone ara-panahy fa le Babylone ara-panjakana ara-tantara ihany koa de efa rava de efa nilaza teto tsika tamin'izay fotoana zay hoe rehefa natao ny fikarohana dia tany amin'ny anafaritra misy ny Iraka any no nahitana ny ataotsika hoe toerana nisy an'le Babylone fahiny ara-géographie zay ara-géographie dia efa rava lay Babylone ara-tantara de efa rava fa le Babylone ara-paminaniana sy le Babylone ara-panahy io le ho rava resahan'ny apokalipsy mbola tsy rava izy hatramin'izao mareo tsara mbola tsy rava hatramin'izao fa io le araka ny tenena io le voalaza hoe rava Babylone apokalipsy 4:10 rava ho rava io Babylone io de mila fatahantsika hoe efa mbola ao Babylone ve ny olon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao tsaraina izy tsarain'Andriamanitra izy manahoana izy mbola ao Babylone ve izy sa efa afaka ao Babylone izy satria ho rava le Babylone ary ho tsarain'Andriamanitra ihany koa izy voalaza ten'Andriamanitra hoe isotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra i Babylone zay le voalaza isotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izy fa ny ataony anefa mampieritreritra izy namana dinao ny ataony amin'ny apokalipsy 4:10 ndao ny mbavaka itsika apokalipsy 4:10 zao ny vaka ny teny apokalipsy 4:10 ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe rava Babylone lehibe zay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Inona no nataon'ny Babylone eto? Nampisotro ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana. Babylone mampisotro eto satria izy mampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana. Any amin'ny apokalipsy 7:10 de miresaka izy hoe nataony leo an'ny divay leo ny divain'ny fijangajangana ny olona rehetra nataony leo mihitsy fa amin'ny farany izy indray no nisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ndao jerevantsika io naminatinao hoe inona le ataon'ny Babylone zany amin'izao fotoana izao. Zay amaly mifantaniana hoe mbola ao Babylone ve ny olon'Andriamanitra sa efa afaka ao Babylone. Ho jerevantsika le hoe mampisotro ny olona rehetra ny divain'ny fijangajangana izy. Saty zay? Ndao raha jerevantsika ary Daniela 7. Daniela 7 atompontsika trano mihitsy ny fanazavana. De ny 15 ao amin'ny Daniela 7. Zao ny vaky ny teny. Ary iteny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahoriny olo-masiny ny avo indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna ary atolotra eny an-tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro iray sy ny fetrandro roa
ary ny atsasaky ny fetrandro. Io zany lay toetsain'ny Babylone na le toetra lao ataontsika zay toetra amin'ny Babylone dia voalazany eo manohitra an'izy ao sisa avo indrindra, manohitra ny avo indrindra. Asa dino eo amin'ilay vampitoana ny tandroko tsika io zany hoe eo amin'ny vampitoanan'ilay tongotra visy tanimanga de ny zavatra miseho eo amin'io vampitoana io zavatra miseho eo isy fahefana satria manohitra ny avo indrindra. Isy satria tandroka mampiseho fanjakana na fanapahana na fahefana sady zay ary mampiseho toetsaina ihany koa nefa toetra ihany koa toetra dia izy zany io toetra zay ipotra anohitra ny avo indrindra, anohitra n'Andriamanitra de amin'ny endrika manahoana le hoe anohitra n'Andriamanitra izy mitady anova fotoana sy lalàna hanovany didin'Andriamanitra zay le toetra zay. Ndao pitsika namina dino Daniela 9:9 Daniela 7 ihany. Daniela 7 ka ny 9:9. Nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely ny koa nipotra teo aminy ary novoana teo anoloan'io tandroka teo anoloan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mihoampampana izy. Mbola miresaka le tandroka leo amin'ny 5:5 ihany io de mbola misy toetra fanampiny voalaza eto de hoe nanana maso toy ny mason'olona sy miteny zavatra ngaitsika le tapany farany sy vava miteny zavatra mihoampampana. Amafisiny mantsy zay na amin'ny 1:10 rehefa hoe nolevonina izy sy sisa de namafisina hoe raha mbola nijery anao izy no ny feo ny teny mihoampampana no tenen'ilay tandroka miteny zavatra mihoampampana izy manohitra ny avo indrindra zay ny toetrany mitady anova lalàn'Andriamanitra zany hoe maka ny fahefan'Andriamanitra zay ny dikany alainao ny fahefan'Andriamanitra Andriamanitra any no nanana fahefana nanoratra ny didy teo amin'ny vato fisaka de nao ovainao le didy tena enjana be mitady anova le didy ianao maka ny toeran'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra zany izy fa miaraka amin'izay miteny zavatra mihoampampana miteny zavatra mihoampampana mampianatra zany tian'olona zay mampianatra na mitody teny sisisa satria zay le miteny zavatra mihoampampana fampianarana. Ndao diniatsika ara ndao fatatsika tompoko ny am'izany fahefana izany na ny am'izany toetra izany toetra zay misy am'izao andro ainatsika zao ka izy io zay toetra ny Babylone ara-panahy zay mbola misy ve zany toetra izany ary mbola sody mbola ao Babylone ara ny olona am'izao fotoana zao mbola misy tavela ao am'izany Babylone zany ny olona. Ndao tsika maky amin'ny Apokalipsy 3:10 mahafinaritra ny Baiboly fa ny faminaniana voalazan'ny Daniela dia azavaina any amin'ny Apokalipsy amafisina any amin'ny Apokalipsy ihany koa misy resaka biby koa amin'ny Apokalipsy ao 7:10 ao biby dikan'izay rehefa miresaka biby tsika any amin'ny Daniela na any amin'ny Apokalipsy dia fanjakana na fanapahana na fahefana no tian'olona zainy dizdora de mavakitsika le Apokalipsy 7:10 ary dia vakitsika ny 5 atombotsika aloha amin'ny 5 de avy eo toizatsika ny 5 sy ny 6. Apokalipsy 7:10 ny 5 ny 5 ary ny 6 ary ny biby ty izay fahitako de tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny fiandrianany ary fahefana lehibe. Andeo aloha misy biby voatononao na manadinao inona ny biby voatononao tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay dragona atreo aloha
leoparda, bera, liona. liona. Ovy tsy reo le biby fitononana hita tany amin'ny Daniela toko fafito. Reo ne le biby voatonona tany amin'ny Daniela toko fafito. Ny biby voalohany liona, ny biby faharoa bery, ny biby fahatelo leoparda. Aike zany ireo Daniela toko fafito mifandray amin'ny apokalipsy toko fa 10 ary avana malala mazao ane ny baiboly ny resaka zavatra resana amin'ny Daniel apokalipsy toko fa 10 ka izany dia mifandray any amin'ny Daniela toko fafito. Ka raha miresaka biby dia izy ato amin'ny Daniela toko fa 10 dia aza diny fa mifandray amin'ny biby ao amin'ny Daniela toko fafito ny voalaza ato. Dia ato amin'ny apokalipsy toko fa 10 zao tsy tsao le biby faefatra sa zay fa ho hitatsika izy tizatsika le vakiteny dia ho hitanao hoe aiza amin'ny apokalipsy 10 le biby faefatra zay misy an'le tandroka sa zay le tandroka zay manohitra an'Andriamanitra tia hanova lalàna ary miteny zavatra mapapana. Le tandroka nipotra io. Le mipotra io amin'le biby faefatra no mipotra le tandroka sa zay dia ao amin'le andin'ny faharoa tapany farany nefa dia milaza izy fa le dragona izy am'olona lazaina hoe dragona satana apokalipsy toko 12 milaza an'izay satana le dragona le menarana ela le dragona zay izy dia nanome azy heriny seza fiandrianany ary fahefana lehibe zay mahatonga nahiteny ny havana malala hoe resaka fahefanana izy ty tsy resaka hoe fanjakana io na firenena ozy izy tsika hoe Amerika ave zany io sa i Frantsa ave io nilazaina hoe biby dia ato France ndao hiala aza mekoka eo any Frantsa ave ohatra hoa zany mialatsiny tsy resaka firenena zany tian'olo lazaina eto fa fahefana ary le fahefana dia iza nanome anazy ozy izy dragona satana devoly fahefana avy amin'ny satana le fahefana ary ara-dalàna be na normal ozy izy tsika raha manohitra ny avo indrindra zay indrindra azonao tsara zany zao izy normal be raha manohitra ny avo indrindra ny ataony ary normal ko raha mitady aka ny fahefan'Andriamanitra izy satria satana inona nataony tany an-danitra Lucifer andromaka ny fahefan'Andriamanitra isa toko 7 ty aka ny toeran'Andriamanitra izy mba ho tahaka ny avo indrindra sa zay ho tahaka ny avo indrindra dis omeny satana fahefana ilay bibidia eto nomeny fahefana dia rehefa nomeny fahefana le bibidia voalaza eto lay niendriny dia mifandray amin'le Daniela toko fafito liona bera leoparda sisisy miditra am'izay tsika andin'ny fahadimy sy ny fahenina no tsara am'izay apokalipsy toko fa 10 ka ny andin'ny fahadimy dia nomena lela miteny zavatra meopapana sy fitenenan-dratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 12 volany atreo aloha naninona hoe miteny inona hoe zavatra meopapana sy fitenenan-dratsy teny zavatra meopapana mofetsy zay le vakitsika tany amin'ny Daniela toko fafito andin'ny fahavalo sy ny andin'ny faha 1 miresaka momba lay tandroka ao amin'le biby fafilony misy an'le tandroka biby faefatra fa ataon'ny apokalipsy toko fa 10 tsy voalaza mazava le biby faefatra hoe ary miendriky le biby dia dia ohatran'izao liona sy bera sy leoparda zay ihany no lazainao fa aika zany rehefa jerevana tena tafiditra ao amin'ny apokalipsy toko fa 10 le biby faefatra satria le biby dia miteny zavatra miompapana izy mitovy amin'ilay tandroka ao amin'ny biby faefatra any amin'ny Daniela toko fafito sa zay hitanao zany zao le fanazavana tena fandray daholo fandray ary mila zotra ihany koa zany ny faminaniana voalaza amin'ny ten'Andriamanitra fa ndao idirantsika le fahefana zay ny tena mahaliana antsika amin'ity fizarana ity lay toetra ny Babilôna ndi fahenina apokalipsy toko fa 10 ka ny andin'ny fahenina ary nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy
dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny dia ireo mitoetra any an-danitra. Io toetra ny Babilôna izay voalazany Daniela 7 manohitra ny avo indrindra ary mitady hanova fotoana sy lalàna ary nomena vava miteny zavatra miopapany. Dia aza avail'ny apokalipsy izy hoe nanokatra ny vavana izy ka niteny ratsy an'Andriamanitra. Dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra, ny anarany sy ny taberna keliny any an-danitra. Io no fataritsika tompoko, satria io no toetra n'le Babilôna. Ary ny olon'Andriamanitra dia atsoina mialo Babilôna. Satsay, mialo amin'io toetra io, mialo amin'io toetsaina io, mialo anatin'izay ny olon'Andriamanitra. Atsoina hiala ao. Satsay, dia misy fahefana eto, fahefana zay avy amin'le dragona le fahefana. Dia ny ataon'io fahefana io dia miteny ratsy an'Andriamanitra, miteny ratsy ny anarany sy ny taberna kelin'Andriamanitra. Ndao amaky ary tsika filazantsara indray no vakitsika ary. Tena mazava le Baiboly any amin'ny filazantsara no manazava azy. Inona no tia ny ambaran'le hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra sy miteny ratsy ny taberna kelin'Andriamanitra lay fahefana. Ao amin'ny Daniela Jaona 10 ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Jaona 10 ny 9:30 hatramin'ny 7:30. Zao no vao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Iza ny tena an'io teny io? Jesosy. Jesosy no miteny azy. Jesosy ity tany olona olona takatsika. Satsay, fa niteny Jesosy hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Toy izy atsika. Inona zavatra amin'ny 30. Dia naka vato indray ny Jiosy hitoraka azy. 4:30. Jesosy namala izy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, ko ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato aho. Ny Jiosy namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorahana vato anao fa fitenena ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Mazava ny Baiboly. Manohitra ny avo indrindra, anova fotoana sy lalàna, miteny zavatra miopapana, teny ratsy an'Andriamanitra, teny ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny taberna kelin'Andriamanitra. Apokalipsy 3:10. Inona ny dikany? Io Jesosy tetỳ tany olona dia niteny hoe izaho sy ny ray ihany. Ary tena marina zany, satria Jesosy iray amin'Andriamanitra. Iray amin'Andriamanitra. Izy anie Andriamanitra tonga olona. Izy dia izy le Andriamanitra zay namorona zao rehetra ao, fa naka ny toeran'ny olombelona izy. Tsy mahafoana ny mahandriamanitra azy natongavany olombelona teto an-tany. Tsy mahafoana ny mahandriamanitra azy. Dia niteny Jesosy hoe izaho sy ny ray, izaho sy le Andriamanitra ray, iray ihany zahay. Nefa Jesosy olona, hitan'ny olona teo. Tonga dia naka vato ny olona hitoraka an' Jesosy. Namaly Jesosy hoe fa maninona nitorahanareo vato? Asa tsara nataoko teto aminareo avy tamin'ny ray, asa tsara. Dia inona amin'ireny no hitorahanareo vato ahy? Dia izy ny olona, tsy ny asa tsara nataonao no hitorahana vato anao, fa miteny ratsy ianao. Mahapetrehitra. Miteny ratsy ianao izy ny olona. Mantsy Jesosy io. Fa ahoana no atao hoe miteny ratsy Jesosy? Dia le olona no manazava izy. Satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Zay tokony atao hoe miteny ratsy. Zay natao hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Olona akoatran'i Jesosy. Fa tsy misy olona zany akoatran'i Jesosy afaka miteny hoe izaho sy ny ray ihany. Fa raha misy olona eto amin'ity tany ity manao an'izay izy, maka ny toeran'Andriamanitra izy, manao ny tenano Andriamanitra izy, izay natao hoe miteny ratsy an'Andriamanitra izy. Dia le Biby dia zay ny zavatra ataony. Manao an'izay izy. Manao an'izay izy.
ary zay ny fahefana nomena azy dia ny fahefana aka ny toeran'Andriamanitra. Avy amin'ilay dragony zay ka ny fahefana. manao ny tenany ho Andriamanitra. Manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Avy amin'ny Satana zay fahefana zay. Sady zay. Fa mbola misy an'le hoe ny teny ratsy ny tabelina kelin'Andriamanitra zay any an-danitra ihany koa izy. Inona indray ny tiana ambara amin'izay? Ao amin'ny Marka no milaza anazy na manadinao any amin'ny filazantsara, jero tsara fa faminanena any amin'ny Apokalipsy dia azavaina any amin'ny filazantsara. Marka 2:5 ka hatramin'ny 7 no hovakitsika. Marka 2:5 hatramin'ny 7. Zao no vaky ny teny. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavelany elokao. Ary nisy mpanoran-dalana sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana le ty no miteny toy izany. Miteny ratsy izy. Iza no mahavela eloka afa-tsy iray ihany i Andriamanitra. Indray faharoa. Mazava be ny Baiboly a. Izy l'Apokalipsy 7:10. Ary nanokatra amin'ny vavany izy dia ny teny ratsy an'Andriamanitra dia ny anarany sy ny tabelina kely zay any an-danitra. Le miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra dia efa nazabaintsika teo. Manao ny tenany ho Andriamanitra. Olona ihany nefa manao ny tenany ho Andriamanitra. Fa le miteny ratsy ny tabelina kelin'Andriamanitra indray zay any an-danitra le tabelina kelin'Andriamanitra. Sady zay. Iza ny eo amin'ny tabelina kelin'Andriamanitra ao zay manao nilazantsika anazy hoe fifonana. Sady zay. Hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty, niakatra any an-danitra, petraka ao tanana ankavanan'Andriamanitra, mifona ho atsika. Sady zay. Jesosy ane ao amin'ny tabelina kely, ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra, manao fifonane. Dia le fifonana ataon'i Jesosy famelan-keloka. Jaona 1:2. Raha misy manota anaka zany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Raha misy manota dia manana solovava. Aiza izy? Ao amin'ny ray. Ao amin'ny tabelina kely any an-danitra. Manana solovava ao amin'ny ray sika dia Jesosy Kristy ilay marina. Jesosy solovava mifona ho atsika. Raha misy manota. Inona natao hoe miteny ratsy ny tabelina kelin'Andriamanitra tompoko? Dia sisy le Marka. Mahafinaritra izy io. Rehefa nentina tao amin'i Jesosy le marary ny paralysisy dia nitenen'i Jesosy taminy voavelany elokao. Tsy hoe sitrany ianao, beton fandrinao mandehana. Fa hozy Jesosy voavelany elokao. Mantsy an'le marary io. Vao nitenan'izay Jesosy, nisy mpanoran-dalàna teo izy naheno an'izay teny izay. Dia tonga dia nieritreritra tao am-pony ilay mpanoran-dalàna teo hoe teny ratsy. Nahoana ilay ty no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Nahoana fa maninona Jesosy no lazaina hoe miteny ratsy? Jesosy ilay niteny hoe voavelany elokao dia lazaina hoe miteny ratsy. Dia mazava be ilay Baiboly. Dia hozy izy ny fanazavana. Tsy misy iza no mahavela eloka afa-tsy iray ihany dia iza? Andriamanitra. Tsy misy mahavela eloka afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Zay. Jesosy dia ao amin'ny tabelina kely mamela eloka ho an'izay mifona nanotaka miaiky ny fahotany amin'izy amin'ny Jesosy fa tsy amin'olona. Fa miaiky ny fahotana ao amin'ny Jesosy ianao dia mamela ny elokao Jesosy ao amin'ny tabelina kely any an-danitra izy mamela ny elokao mifona ao anao. Dia le biby dia ety an-tany izy fa tsy any an-danitra. Fahefana ety an-tany fa maka ny fahefan'i Jesosy ao amin'ny tabelina kely. Zay no mahatonga le hoe miteny ratsy ny tabelina kely izy. Le fahefan'i Jesosy ao amin'ny tabelina kely alaina. Dia lasa maka ny toeran'i Jesosy
ao amin'ny tabelina kely izy mamela heloka. Nizaniza manao fahadisoana dia avilany elo, avilany. Jesosy ihany manana an'izany fahefana zany any an-danitra fa tsy ety an-tany. Ry havana malala, misy an'ity teny ity ovaka itsika. Asan'ny apôstôly toko 5:7. Asan'ny apôstôly toko 5:7. Aveliko ihany hoe raha vao miresaka biby ny apokalipsy na ny Daniel dia miresaka fanjakana na fanapahana na fahefana na fahefana. Aza dino zay. Dia amin'ny apokalipsy toko 7:10 zany zao dia misy fahefana ety ambony tany. Sady zay fahefana zay avy amin'ilay dragona. Dia io fahefana io miteny ratsy an'Andriamanitra, miteny ratsy ny anarany sy ny tabelina kely. De ny olon'Andriamanitra mila miala ao Babylona, miala ao anatin'izay toetsaina izay, miala ao anatin'izay fahefana izay. Tsy manaiky an'le fahefana zay natao hoe miala ao Babylona ianao. De lasan'ny apôstôly toko 5 no mamaly an'izay. Asan'ny apôstôly toko 5:7. Fa Petera sy ny apôstôly namalaka nanao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Zay natao hoe miala ao Babylona. Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ary zay ny antso zay ataon'Andriamanitra amin'ny apokalipsy toko 7:10. Miankofa amin'izao izy Am'izay nanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra no tokony ekena, Andriamanitra no tokony iankofana, ny fahefan'Andriamanitra no tokony hoekena ny olona rehetrarehetra. Efa afaka ao Babylona ve tompoko ny olon'Andriamanitra ankehitriny? Sambola ao Babylona. Zay le fantany. Le fahefan'ny Babylona maka ny toeran'Andriamanitra, manohitra an'Andriamanitra, mitady hanova lalàn'Andriamanitra ary manao ny tenany ho Andriamanitra, maka ny toeran'i Jesosy ao amin'ny tabelina kelyn'Andriamanitra. Sady zay miteny ratsy an'Andriamanitra. Manaiky an'izay fahefana zay ve ianao sa ny fahefan'Andriamanitra no ekenao? Fa raha mbola manaiky an'izay fahefana zay ianao de mbola ao Babylona ianao. Fa mila miala ao Babylona ianao dia miankoaka eo anoloan'ny nanao ny lanitra sy ny tany. Satria ravo Babylona. Satria ravo io fahefana io, ravo io fahefana io. De Babylona izany. Ndao idirantsika kely namana dinao ny am'le hoe mitady hanova lalàna, fotoana sy lalàna. Dirantsika kely le izy hoe tena misy ve zany ary sao de tafiditro anatin'izany ary ianao, sao de mbola manaiky an'izany fahefana zany azy ianao, de tsina fa le fahefany Babylona zay mitady hanova fotoana sy lalàna, manohitra an'Andriamanitra. Sady zay Matthieu toko 10:10 no vakitsika. Matthieu toko 10:10 ny 9 ka hatramin'ny 9. Matthieu toko 10:10 ny 9 hatramin'ny 9. Zao ny vaky ny teny. Ko dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana anaty voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsy, marina naniny Isaia anareo hoe ity fiainana ity manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Io tompoko le hoe mitady hanova fotoana sy lalàna. Mampianatra ina izy ao amin'ny 9:7 teo? Mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana. Mampianatra didin'olombelona ho fampianarana. Dia izay le hoe miteny zavatra mihoapapany. Azonao tsara izy miteny zavatra mihoapapany. Dia izy le hoe miteny fampianarana le hoe miteny. Dia le fampianarana ataony didin'olombelona tompoko. Didin'olombelona fa tsy le didin'Andriamanitra. Fa didin'olombelona no ampianariny ho solony didin'Andriamanitra. De ny tena
tena ataontsika tsy hoe ratsy fa ny tena tandremana ao anatin'le izy namana dinao dia le voalaza amin'ny andin'ny fahaenina dia ozy izy amin'le andin'ny fahaenina koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo. Zay foanana ny tenin'Andriamanitra ty zany baiboly, foanana ny tenin'Andriamanitra dia soloana fampianarana voatolotra. Fahefana io tsika zany tsy miresaka olona mihitsy tsisy resaka hoe olona zany na hoe fiangonana, fahefana tompoko satria biblia izy fahefana. Dia io fahefana io foanany ny tenin'Andriamanitra zavatra ataony, foanany ny tenin'Andriamanitra dia soloany fampianarana olombelona atolotra. Dia foanany koa ny didin'Andriamanitra zay le hoe manova lalàna izy dia soloany didin'olombelona. Anjaranao mieritreritra to hoe misy ve zany, inona zavatra misy? Sa tsy ampafantatra anao fa hainao ny didy folo, hainao ny didin'Andriamanitra folo, ny didy folo zay ohatra ny hafahafa hoe didy folo mazava ho azy le izy. Dia hainao le didy folo hoe inavy le anankifolo, hainao zay sy voalaza amin'ny baiboly exhortation 2:20 anisan'izany manomboka ny andin'ny fahavalo didy fahaefatra, didy fahaefatra mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Inona zava-misy ankehitriny? Foanana le didin'Andriamanitra, ovana le didin'Andriamanitra dia soloana didin'olombelona. Zay ny liza iza fahefana iza manao an'izany? Babylone manao an'izany. Fahefany Babylone zay manohitra an'Andriamanitra, manova lalàna, maka ny toeran'Andriamanitra, maka ny fahefan'Andriamanitra ary miteny zavatra miopapana. Dia foanana ny tenin'Andriamanitra dia soloana fampianarana voatolotra. Dia lasa tsy ilay baiboly famarinana intsony no eken'ny olona sy arahan'ny olona fa le fampianarana atolotra. Zay tompoko le Babylone. Dia nyfantaniana petrako, efa afaka ao Babylone ve ianao sa mbola ao ianao? Mbola manaiky ny fahefan'ny Babylone ve ianao sa ny fahefan'Andriamanitra no ekenao? Zay fotsiny io. Dia ny afatra atsoina atao amintsika amin'ity fandarana ity, RAVA BABYLONA, MIALÀ ry oloko, mialà. Zay le izy. Tsotra be, mialà ao Babylone ianao. Raha mahatsapy ianao fa olon'Andriamanitra ary tena Andriamanitra dia tena tia andrainao olona, dia mila miala ao Babylone ianao. Mazava zay antso izay zavatra roatra no misongadina amin'ny fifaran'ny fandarana ohatr'izao fahalalàna amin'ny lafiny anankiray mampafantatra ary fanapahan-kevitra zay tsy misy idiran'ny hafa mihitsy fa dia ianao no mandray azy olon'Andriamanitra ve ianao, zay antsony hiala ao amin'ity Babylone ity araka izany hafatra zay ampitaina amin'ny alalan'ny pasteur izany. Ankasitrahana ny faharetanao ary nohon' izany fanapahan-kevitra tokony ho raisina maika izany hialanao amin'ity Babylone ara-panahy lazain'ny soratra masina ity mila vavaka isika. Ndao entina mbavaka ary ny mpiara-mianatra pasteur. Iaraka hivavakantsika azy raina izay ny an-danitro fotoana zay hiantsonao ny olonao zao, hiala ao Babylone, hiala ao amin'ny toetra zay manohitra anao, hiala ao amin'ny toetra zay tsy manaiky ny fahefanao, hiala ao amin'ny toetra zay miteny zavatra miompapana, manaiky fampianarana voatolotra fa tsy manaiky ilay fahamarinana, dia tsy inona fa ny teninao ny fahamarinana. Tompo Andriamanitra o, mino zay fa azonao atao miditra an-tsehatra amin'izao andro zao mialohan'ny hatongavan'ilay vatsiny an-dahatanana, manafaka ny olonao tokoa ao Babylone. Afao ny olonao Andriamanitra o, aza vela ao Babylone ny olonao, ary ny tsirairay avy kosa raha mandre ary mahafantatra izany fahamarinana voalazan'ny teninao izany, dia aoka hanapa-kevitra hiala ary anaiky ny fahefanao
ary indrindra hanaiky hiankohaka eo aminao irery any. Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona. Aoka ho tanteraka eo amin'ny fiainany tsirairay avy ane izany tenina ten'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary farana eto indray aloha ny fandarantsika androany a, mbola hiaraka eto tsika amin'ny roa hevitra manaraka izay noko mbola tena alinanao koa isaorana ny teknisianina izay nampifandray antsika kasitrana ny pasteur Valentina Fanera mbola vonona era-mianatra amintsika. Isaorana be dia be koa ianao mpijery ny fandarana mandrapiresaka mandrapijery ho manaraka